Tapaky ny filan-kevitry ny minisitra Omaly fa isan'ny fanohizana famatsiana solika ho an'ny Jirama mba hanatsara ity orinasam-panjakana mpamatsy herinaratra ity tahiry solika. Ahafahany manohy famatsiana herinaratra eo amin'ny tambazotra ny iraisana Antananarivo rehefa misy ny tsy fahatombanana ny famokarana herinaratra azo amin'ny riandrano. Toromarika avy amin'ny filohan'ny Repoblika no nandraisana ity fanapa-kevitra ity raha ny voalaza ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra. Hatramin'ny nitsaharan'ny orana ka nidirana sahady tamin'ny vanim-potoanan'ny mahitany dia miverina sy ny amafy hatrany ny fahatapahan-jiro mifandimby teto Antananarivo sy ny manodidina noho ny tsy fahampian'ny famokarana herinaratra avy amin'ny riandrano. Amin'ny alalan'ny finday no andoavan'ny tambin-karama amin'ireo asa mifandray amin'ireo fanadinam-panjakana iandraikentan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Isan'ny voatra tamin'ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ity fomba fiasa vaovao ity izay napetraka analana fasahirana ireo mpiasan'ny fanabeazam-pirenena. Tsy sahirana mandeha lavitra intsony araka izany izy ireo hisitraka izany tambin-karama izany. Nivadika oniversite nomerika ivontoerana fampianarana ampitain-davitra CNTEMAD. Nisy ny fampahafantarana izany Omaly efatra jona. Ho nomerika sy hahazo amarinina amin'ny fomba ara-dalàna ny mari-pahaizana ho ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy raha nampahafantatra ny mety ho tombony amin'izao fiovana izao. Ankoatra izay ny ahafahan'ny mpianatra mianatra lesona amin'ny fotoana rehetra sy fanomezana fahafahana n'ireo tanora amin'ny faritra lavitra mba hahavita fianarana. Vinavinana hatratra 7,400 ny mpianatra azo tombony amin'ny taona 2024 raha 7,000 no efa misoratra anarana amin'izao fotoana izao hoy ny ministera. Tantsaha mpamokatra madinika miisa 4,000 hetsy izay anisan'ny sahirana sy marefo vokatry ny fivoaran-toetrandro no hahazo fanohanana amin'ny alalan'ny fandaharan'asa ho fampandrosoana sy ampiarina ara-pambolena tsy manilika na défi plus. Izay eo ambany fiahiny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Ity tetikasa ity dia avatsy ny tahirim-bola iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana ny fambolena sy ny tontolo ambanivohitra vola ary asa mandritry ny entaona any amin'ny faritra Amoron'Mania, Vadivavy, Matsiatra Ambony, Fidivinany, Orombe ary Atsimo Atsinanana. Anisan'ireo asa ho tanterahana amin'izany ny fanondrahana lemaka 10,000 hektara ary voaro amin'ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro. Misy ihany koa 500 hektara ho voavolo hazo sy ho averina amin'ny laoniny. 20 taona isa-taona ny masom-boly voamarina sy ara-kalitao ezahana paritaka. Nikadina Omaly teto Madagasikara ny delegation'ny Afrika Tatsimo andray anjara amin'ny fiadinany amboarany Afrika amin'ny taranja rugby lalaovin'ny olona 12 sokajy vehivavy division performance. Tanterahana eto Madagasikara manomboka ny zoma izao ity rugby Africa Cup Women 2025 eny amin'ny kanjahan-makiandoha tapenaka. Anisan'ireo firenena matanjaka amin'ny taranjany rugby vehivavy Afrika Atsimo ary izy no andrasana mafy amin'ity fifaninanana ity. Ankoatra ny Afrika Atsimo dia andray anjara koa i Kenya sy Uganda ary Madagasikara mpampiantrano.